Zay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia tsika riavana hitsangana hanao ny hira fanentanana amin'ny hazakazaka masina andininy voalohany. Jesosy Kristy no mpamonjy tompo sy andriamanitra ianarana ay tsy miova ny mandrakiza andeha Salamo 5:7 andininy voalohany hatramin'ny 7. Iombonantsika izany manao hoe anandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandraikizay tory. Ankalaza anao isan'andro aho tsy hidera ny anaranao mandrakizay tory. Lehibe Jehova tokony hoderanay indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao mahatahotra no tenen'ny olona ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovana ny haben'ny fahatsaranao izy sy obo ny fahamarinanao. Amen. Avy amiondrea rivazan-tany io falehibe Jehova sy masina tokoa miankofa tsara manatona ziza aneo fanazana ilay panawana andriananary manakiza faminao ny hery sy aitoerina tsy misy marara ny tianao ata fa ianao mpitondra izao rehetra izao. Reanila vitrany izao ny herinao ka isambazatany iondrika aminao mpanjaka sy mpitsara mahery ianao miadana ny tany miankina aminao. Vavakisika ry Andriamanitra tomponay eo, mideranao tokoa izahay satria Andriamanitra lehibe ianao, tsy misy tahaka anao
tsy misy mahasolo anao na aiza na aiza, ary na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Tompo ho isaoranay ianao zao alady maraina izao, ahafahanay miombona amin'ny fanompo-pivavahana no tantaninao zay nandritra n'iny herinandro iny, ary mariky ny fitiavanao dia mbola avelanao zay manatona anao ankehitriny. Tompo ho angatahanay ny fanamasina mba hiasa, angatahanay ihany koa ny fanatrehanao Andriamanitra, ho tsapanay fa eto ianao, ary ho tsapanay fa tsy irery izahay fa manana Andriamanitra velona. Apetraka ampelantananao Tompo izay ho tanterahanay rehetra, na ny hira, na ny vavaka, na ny teninao, dia ho anitra manompofona eo anatrehanao an'izany, izay ihany koa dia andray fampaherezana, andray herindray amin'ny alalan'ny finoananao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay, ho anao Tomponay ny voninahitra. Amen. Afaka mipetraka isika ry havana. Iain'ny tenin'Andriamanitra, ka ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora no hisantatra izany. Ny sampana sekoly alahady dia faly miaraban'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Mitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady. Vavaksika. Jesoa Kristy zoky be fitio ndreto izay amin'ity marainy ity menao anjara indray amin'ny fampianaranao, ka dia ny teninao izay ny hipetraka aminay, ary dia tena mba ho fampaherezana sy ho voatsara aty anatinay, amin'ny anaranao Jesoa Kristy no vanisavaka izany. Amen. Mipetraka ianareo. Soratra masina amin'izay fampianarana an'io ity dia Salamo fa 7:20 andininy faraika amby roapolo, Salamo fa 7:20 andininy faraika amby roapolo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Izy no mba ny tanako, eny ny sandroko ery azy. Mbola ao anatin'ny fibanjinana ny fifampaherezan'ny mino isika. Eo amin'ny fiarahamonina dia matetika mandrefy ny olona na olon-dehibe ny any ankizy, fa matetika ny eto dia ny ankizy no resana manokana momba ny hoe fifandrefesana ka anaovana filazana toetra zany. Matetika zany ohatrany hoe ny ankizy lazainy hoe ty ankizy ty marani-tsaina be, ty ankizy ty tsy dia mahay, sanatr'izany misy le toa ty ankizy ty donto mihitsy. Dia eo amin'ny tantara misy fitsanganana vavolombelona iray nataona ankizy iray momba n'izay fampaherezana azony noho ny fitsaran'ny fiarahamonina izay. Nisy ankizy lahy kely izay zany dia kamboty izy, ka rehefa maty ny reniny mbola kely izy dia latsaka tao anaty fahasahiranana mafy ny rainy. Rehefa tao anaty fahasahiranana mafy ny rainy tsy nahavita ny ahy azy dia mipetraka tany amin'ny fitaziana zaza-kamboty izy. Tao anatin'izany dia tena zaza sahirana izy, nefa mba hafa nianatra ihany. Rehefa afaka nianatra teny ihany izy dia nikiry,
tany ampianarana nefa noho ny tsy fampiana teo aminy a dia nahilikiliky ny ankizy izy ary indrindra noho ny tsy de fahaizany tsy de nahay teo amin'ny fianarana izy sady efa sahirana dia naliky ny tratra ny fanilikilihana teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny faha-efatra amby folo taona ny nefa dia teo amintsika zany dia tony atao hoe any amin'ny fanalana BBC na brevet dia nisy mpampianatra iray tamin'ireo mpampianatra tao amin'ny tsekoly say nanantona azy ary ny teny taminy fa anafaka manampy an'sy aho izy fa afaka tsara mivoatra se ny filazany io mpampianatra io an'izay tamin'ny tiakizy ty ary ampiko se izy hahafahany se mifanadinany se rehefa nanao an'izay tamin'ny mpampianatra tya Gérard ny anarany fitsanganana vavolombelona moa ty tantara ty rehefa nanao an'izay tamin'ity Gérard ty zany ty ankizy atao hoe Gérard ty ny mpampianatra dia nihiratra ny sainy nivoatra ny fianarany nianatra izy teo ihany koa ny tanàn'Andriamanitra nentin'ny mpampianatra io anarany rehefa nandeha izany tonga ny fanadinana naomby izy nizy niezaka natao naomby izy noho ny inona no ilay teny nataon'ilay mpampianatra hoe fantatro fa afaka omby se ary anampanyseho ahafahany se mifanadinana rehefa naomby izy teo amin'ny fanadinana dia nitoy izany ary nisondrotra trany izy teo amin'ny fiainany sondrotra trany izy teo amin'ny fiainany ka namoaka nyity fijorona vavolombelona ity hoe ilay teny feheza teny fankaherezana nataon'ilay mpampianatra tao an-tsekoly no fifampaherezana azony ka nahafahany nivoatra tamin'ny fianarana nahafahany fanadinana ary nitoy tany amin'ny fiainany mihitsy sanjory vavolombelona izy zany fa io fehezateny fankaherezana io nasan'Andriamanitra taminy ka nanova ny fiainana ho antsika ny fifampaherezana dia baiko omen'ny tompo ary izy Andriamanitra no miasa amin'izany fa isika dia mifampahery sika no mifampahery fa Andriamanitra no miasa ao aminatin'ny teny ampitaitsika amin'ny olona hifampaherezana tsy diso andrara amin'izany ny ankizy fa ny ankizy mila fifampaherezana indrindra ao amin'ny fiainany ndeo vakitsika ny soratra masina teo amin'ny anaran'i Jesosy izy no mba ny tanako eny ny sandriko no ampahery azy Andriamanitra rery ny voninahitra amen ho ataontsika ny hira voalahatra mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny Amakina sy ianona ny soratra masiny sy kisoriavana. Mialoha izany anefa dia ndeha hiara hivavaka isika hangataka ny fanahy masina. Jesosy, saotra anao zahay ny amin'izao fotoana omenao anay izao indray ahafahanay mamaky sy mandre ary mandray ny hafatra fa amin'ny teninao masina. Ankehitriny dia ampitohy aty anatinay ny fanahy masinao, anokatra ny fo amam-panahinay na ho anay izay hamaky na ho an'izay hanazava ny teninao, fa indrindrindrindra ho andreto vahoakanao izay mangetahetanao. Koa ny teninao ane
anova ny fiainanay ary hitondra aina sy hery vaovao indray ahafahanay mampahery ny hafa ihany koa dia ampandreneso ny famindraponao ary izahay fa vonina iaino ny vahoakanao dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Mpanjaka voalohany toko 17 andininy 10 ka hatramin'ny 19. Mpanjaka voalohany toko 17 ny andininy 10 ka hatramin'ny 19. Lioka toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Asan'ny apôstôly toko 15 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niainga izy ka nakany Zarefata, ary no niby teo ambava adin'ny tanàna izy, dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo. Ary niantso azy Elia ka nanao hoe, masina ianao, hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba hosotroko. Ary no nilasanaka raha vehivavy, dia niantso azy Elia ka nanao hoe, masina ianao, hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho. Fa hoy raha vehivavy, raha velona koa Jehovah-Andriamanitra aho, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely eran'ny tanan'ila ao amin'ny barika, sy dililo kely foana ao amin'ny tavoara. Ary maka tapakazo 2 aho zao, ka hiditra hanamboatra ireo hohaninay mianaka, dia ho faty izahay. Fa hoy Elia taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manaova arak'izany lazainao izany. Nefa hanaovy mofo kely ihany aho aloha, ka hoeto ety amiko, ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako ao koa. Fa izao no lazain'ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara, mandra-piavy ny andro andatsahan'i Jehovah raha norana amin'ny tany. Dia nandeha raha vehivavy ka nanao araka ny tenin'i Elia, ary izy sy raha vehivavy mba amin'ny ankohonany dia nanan-kohanina elaela ihany. Nefa tsy lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Elia. Amen. Dia izatsika mivakiteny dia hitantsika eo amin'ny filazaontsara ka ny Lioka toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Vakiana hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra Jesosy, dia nipetraka teo ny fariseho sasany sy ny mpampiana-dalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra any Galilea sy Jodia ary tany Jerosalema. Ary ny herin'ny Tompo dia atao aminy mba ahasotranana. Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralysisa, ka nitady izay ampidirany sy ametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny abetrahany vahoaka, dia niakatra teo an-tampotrano ka nanesora ny tampotamomanga, dia nampidininy ray lehilahy mba amin'ny fandriany eo amin'ny afovoan'ny olona. Dia teo anatrehany Jesosy.
Ary raha hitany Jesosy ny finoana ireto dia hoy izy, raha lehilahy voavela ny elokao. Fa mpanorad-dalàna sy fariseo niara-ny saina hoe iza moa ity olo. Amin'ny aran'i Jesosy trany mankina ny teny. Ary siraky ny apôstôly sy ny loholona mba amin'ny fiangonana rehetra ny hifidy ny olona amin'ny namany mba irahana hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy akany Antiokia dia Joda, izay atao hoe Barnabasy sy Silasy, izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahiny. Ary nanoratra taratasy izy ho entin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loholona miaraba ny rahalahy avy amin'ny Jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabatabana-nareo ka namadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa ny fanaran-kevitra ny fidiolona irahana hankaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nirahanay Joda sy Silasy, sady ilaza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, dia ny ifadianareo hena aterina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fitsangatsangana. Raha mahatandro tena hifady izany ianareo dia hosoa, veloma ianareo. Ray masonao manamasainay amin'ny famarinana, teninao ny famarinana. Amen. dia tsika ritsangana hitsena ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika amin'ity alady ity dia izay hita ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:10 hatramin'ny 9:11. Izy ity ry havana raha fitinina dia tantarany Eli sy vehivavy iray izay efa tsy manambady ary manana zanaka izay kamboty zany. Ny zava-misy tamin'izany fotoana izany nisy haitany teo amin'ilay toerana nisy azy ireo, niatona ny orana, tsy netiny latsaka ny orana. Ao anatin'izany ihany koa tsy misy ny vokatra, tsy misy sakafo zany, tsy misy hosotroana, tena atao hoe ao anaty fahasahiranana. Kanefa ao anatin'izany misy fomba fiasan'Andriamanitra izay tena mahagaga tokoa. Raha ity tanàna ity izay ao amin'ny faritanin'ny Sidona dia lazaina fa hoe tanàna tsy masina loatra, izany hoe tanàna heverina fa maloto. Nefa ao anatin'izany indrindra no hanehoan'Andriamanitra fa tsy manavaka izy, fa ny olona rehetra dia hanehoany ny tavany amin'ny alalan'ny Eli mpaminany zany no nentin'Andriamanitra eto mba hampiseho an'izany herin'Andriamanitra zany amin'ity vehivavy ity izay maty vady ary manana zanaka kamboty. Andriamanitra zany ry havana dia miasa amin'ny olona tsy ampoizina,
raha fiheverany jiosy dia tsy tokony halalan'Andriamanitra mihitsy zany ity vehivavy ity satria ilay tanàna lazaina hoe maloto. Kanefa ao anatin'izany dia tonga ny tompo amin'ny alalan'ny Elia nitondra teny fampaherezana ary nampahery izao tokantrano kely izao. Ka ny loha hevitra izay azo omena izao soratra masina izao dia hoe ny mpino mpankatoa, ny mpino mpankatoa. Ny mpino mpankatoa voalohany indrindra mahay manao soa. Ny mpino mpankatoa mahay manao soa. Andeha hovakiantsika ny 10 hatramin'ny 17 amin'ny anaran'ny tompo. Dia niainga izy ka nakany fata ary noho nimby teo am-bavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay hazo teo ary niantso azy Elia ka nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroana aho mba hosotroko. Ary noho nilasa naky raha vehivavy dia niantso azy Elia ka nanao hoe masina ianao hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho fa ora vehivavy. Raha velona koa Jehovah Andriamanitra aho tsy manana mofo na dia iray akory aza aho fa koba kely eran'ny tanan'ila ao amin'ny barika tsy diloilo kely foana no ao amin'ny tavoara. Ary maka tapa-kazo 2 izao ka hiditra amboatra ireo hohaninay mianaka dia ho faty izahay. Fa hoy Elia taminy aza matahotra fa andeha miditra ka manaova arak'izany lazainao izany. Nefa hanaovy mofo kely ihany aho aloha ka ento aty amiko. Ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanako koa. Amen. Izay zany le zavatra nitranga. Elia dia nangataka mofo tamin'ilay vehivavy, nangataka rano, nefa iarahan'ny malala ny zava-misy, tsy misy ny vokatra, maina ny tany, tsy misy ny rano. Kanefa izany no nataony Elia. Ary eto moa izy toy ny hoe zavatra tsotsotra raha vakitsika amin'ny teny gasy hoe mba homeo mofo. Fa raha tena jerena tsy mofo hoe mofo tsotra izy io fa tena hoe karazana gâteau reny mihitsy. Zavatra tsara zany le angatahany Elia. Nefa efa tena ao anatin'ny fahasahiranana lalina. Dia mety misy angambany raha olona somary sarotiny amin'izany dia mety misy iteny mihitsy hoe anao niany izay koa ny tiana efa tsy manana mbola alainao ihany le zavatra anay. Efa hainao fa mijaly tsika eto ary tsy vitany hoe rano no nangatahana. Le olona zany efa irahanao hoe mba home rano kely mbola tsy tonga any amin'le rano izy, mbola nitotofany Elia ihany le fangatahana. Inona indray? Mofo. Sanatria ve ohatran'le vahiny tsy malala fomba reny any an-trano hoe inona no atao anao, dia izy indray miady varotra hoe ataovy an'izao. Tahaka an'izany zany le zavatra misy eto. Ary tena niezaka ilay vehivavy niezaka nanome azy rano. Ary ao anatin'izany raha jerentsika ny teny fototra dia tena mitomany zany le vehivavy. Raha hitantsika le misy tsoraka kely io hoe ao anaty alahelo mihitsy izy hoe fareto sisa koba kely eraky ny tanana ila. Mety mavita inona moa zany ry havana raha hoe koba kely eraky ny tanan'ila ho an'izy mianaka, avy eo koa Elia mbola omena. Kanefa nanome ihany ilay vehivavy. Ary eo amin'ny fiainantsika koa ry havana indraindray Andriamanitra dia mitaky zavatra eo amintsika izay heverintsika tsy ho azo atao. Izay le endrika eto Elia zany eto misolo tena an'Andriamanitra amin'ny mampaminany azy. Ilay vehivavy misolo tena antsika olombelona. Ary tahaka izay ny fomba makitsika ny testamenta taloha. Misy zavatra angatahan'Andriamanitra amintsika indraindray.
nefa fantatsika hoe ahoana moa no avitako an'izany. Za raha ity efa sahirana dia mbola angatahana zavatra goavana ohatr'izany. Dia hitantsika eo amin'ny tantaran'ny Baiboly izany, tantaran'i Abrahama. Efa manana zanaka tokana kely iny izy, mbola ahoana indray? Angatahan'Andriamanitra ihany koa ho atao sorona. Tovy amin'izany mihitsy izany ilay zavatra mitrangy eto. Hoe efa ilay fomba fiteny moa hoe efa bala farany ity. Rehefa lany izany dia tsisy tsony. Dia nambarany ilay vehivavy moa teto hoe rehefa avy mihinana an'ity izahay dia maninona ozy? Ho faty ao anaty alahelo, ao anaty fahakiviana, ao anaty fahaverezan-tsaina. Kanefa izay ilay nataony Elia teto, nanao soa izy. Tsy ilay vehivavy ihany nanao soa hoe nanome sakafo, fa Elia koa teto nanao soa tamin'ireto ankonana kely reto. Ahoana no nataony? Nampahery izy. Aza matahotra ozy, omeo aho fa rehefa tonga ny fotoana, Andriamanitra no mamaly anareo. Dia misy fanontaniana reto ry havana. Efa nisy olona ve nangataka taminao? Dia anjarantsika no mamaly hoe enona tsia. Fa ny ankamaroantsika mety efa samy nisy olona nangataka. Fa izao nomentsika ve izy? Tahaka n'ity vehivavy ity, izay efa kely ananany, mbola nozaraina indray. Ary izao ihany koa, mba efa anisan'ireo nangataka koa ve tsika? Efa mba nangataka tamin'ny tompo ve isika? Dia nanome izy sa tsy nanome? Dia mifampahery tsika ry havana ao anatin'izany fa raha misy soa azontsika zaraina ho an'ny hafa, dia izany indrindra no apresian'ny tompo amintsika. Omeo izay mangataka aminareo, ary aza mampisambotra. Rehefa misy mangataka izany ka vitanao, dia tsy atao trosa ilay izy hoe mbola ho averina, fa tonga dia afoizo amin'ny fitiavana. Maro ry havana ny fianakaviana sahirana eto amin'ny firenena misy antsika, ary mifanitsy amin'izany indrindra ity perikopy ity ho an'ireo havana ny amin'ny faritra atsimo. Tany maina, tsy ampy rano, iza no hanampy azy ireo? Fa eto ny soratra masina dia mampahery azy anao mba hanao soa, satria ny mpino-pakatoa mahay manao soa, mahay mizara, mahay mifampahery. Ary ilay vehivavy mpitondra teny eto dia toy ny olona rehetra miaina ao anatin'ny fahafatesana sy tsy fisiana. Olona ao anaty, mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe en détresse izany izy, efa tena tsisy hevitra tsony. Fa Elia kosa nefa eto tonga mba hampahery azy, hitondra ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe angataka ihany izany Elia, fa tonga ihany koa hampahery, ary tena irak'Andriamanitra mihitsy Elia eto izay milaza amin'ireo vehivavy eo amin'ny 7:10 hoe aza matahotra. Io teny hoe aza matahotra io ry havana, tsy hoe teny manahoana izany, tsy hoe teny maivamaivana, fa tena teny manan-danja. Izany hoe aza matahotra izany. Mitovy amin'ilay ambaran'i Jesosy ary amin'ny Jaona 4:20 ihany hoe aza malahelo ny fonareo. Satria ny zavatra nisy ny olona rehefa ao anatin'ny alahelo, ao anatin'ny tahotra, dia na ny zavatra ataony ary mety tsy ho tadidiny, na ny zavatra ny ray sy ny tanany ary mety mbola ho tedaviny nefa eny aminy any. Dia ohatr'izay ilay zavatra mitranga eto. Dia mampahery antsika izany ny tompo eto hoe aza matahotra. Fa raha raisitsika amin'ny finoana izany dia tsy teny mandalo ao anaty sofina fotsiny, fa manova antsika mihitsy. Ary tsika rehetra mety efa niainana izany rehefa ohatra ao anaty fahakiviana reny ka mba misy namana miresadresaka toy ny adinodino ilay zavatra,
ohatra ny hoe na tsy ary maivamaivana rehefa misy namana mampahery, fa eto kosa tsy namana fotsiny ilay mampahery fa Jesosy Kristy mihitsy. Dia izy ilay milaza amintsika hoe aza manany amin'izay hosotroanareo, hotafianareo sy ny sisa sy ny sisa. Ary ambaran'ny Tompo fa tsika dia lehibe noho ny zavaboary. Tsonjovo izy ny voromanidina sady tsy mahay mitana angady, tsy mahay mijinja vary, kanefa mahazo izay sahazy izy. Ary izany na tonga ny Elia eto sany teny ilay hafatra avy amin'ny Tompo, satria na Elia aza nefa nenan'izany. Fony izy atao hoe nisitaka kely ilay haitany, ilay tsy fisina, tsy fampisakafo, dia tany anaty lavabato izy mipetraka. Kanefa inona ny namelona azy? Goaika. Io goaika io sady manatitra mofo, manatitra hena. Izany hoe ny livraison zany tamin'izany tsisy frais ohatra ny amin'izao. Dedinio anery havana. Goaika zany ve moa mahita mofo sy hena dia mbola omeny anao? Fa izay ilay asan'Andriamanitra. Na ny fahavalo ara, na ny zavatra hiverina ho ratsy aza, avadika Andriamanitra ho fitaovana. Satria ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Dia mampianatra antsika ny Tompo eto fa ny mpino-pankatoa mahay manao soa. Dia aza mamihana ny soa, azona omena amin'ireny madiniky ny Tompo ireny. Fa ireny ny solotenan'i Jesosy Kristy mba ho ampitsika, ary tsika nomena didy hanatanteraka an'izany. Fa rehefa manao soa ihany koa, aza hajanona amin'ny zavatra ara-materialy, fa omeo azy ihany koa i Jesosy Kristy. Ataovy tafahoana amin'ny Tompo izy, ambarao amin'ny famonjena, ampaherezo izy. Lasa ho azy fa Andriamanitra mandamina amin'ny fiainantsika raha mino isika. Ary raha manana ny Jesosy Kristy ny tsirairay avy dia tsy manana fanahiana. Manana olana fa tsy manana fanahiana. Dia misy an'ilay fomba fiteny malagasy izay moa ho haitsika ny hoe manaova ny soa ho asoavina, manaova ny tsara ho tsaroana. Ny malagasy ara tsy mivavaka tamin'i Jesosy mahay an'izany. Maika fa tsika kristianina, ka mampahery antsika ry havana mba hatateraka an'izany. Mety ho sarotra amintsika ny hoe ahafoy, fa rehefa miasa ao anatsika ny Tompo, rehefa ao anatsika ny fandresen-dahatra no ny asan'Andriamanitra, dia vitatsika izany. Satria ny mpino-pankatoa mahay manao soa. Izay ny hafatra voalohany. Fa ny hafatra faharoa kosa dia ny hoe ny mpino-pankatoa mahazo valosoa. Tsy hoe mahay manao soa ihany izany ianao, fa rehefa voeo koa kay mahazo valosoa. Andeha indray vakitsika ny 4:4 hatramin'ny 5:9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo amin'ny tavoara mandra-piavy ny andro andatsahan'i Jehovah ranorana amin'ny tany. Dia nandera vehivavy ka nanao araka ny tenin'ny Elia, ary izy sy raha-vehivavy mba amin'ny ankonany dia nanankoanina elaela ihany. Nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika, ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Elia. Zany ilay valosoa omen'ny Tompo antsika rehefa manao ny asantsika. Rehefa manampy ny hafintsika dia mba hampian'Andriamanitra koa. Kanefa mila mitandrina. Tsy hoe hovidintsika zany le valiny, fa rehefa manao dia atao amin'ny fitiavana. Aza atao fantatry ny tananao ankavanana izay ataon'ny tananao ankavia, fa ataovy mangingina ary manomeza aza miandry valiny. Tenin'i Jesosy zany ry havana. Ary fampanantenana mazava avy amin'Andriamanitra fa hovokisany.
tsy ho lany zany ny koba ao anaty barika, diloilo tsy ho ritra. Ary nisy fotoana raha nindrana vilany mihitsy satria tsy mety ritra ilay izy fa tovozina foana, dia ohatran'izany ilay asan'ny tompo eo amintsika. Ary misy matsapa an'izany mihitsy ry havana, olona mazoto manao soa izy, tsy hoe miandry valina izy fa tena amin'ny fitiavana ny anaovany azy dia omen'Andriamanitra koa izy ny amin'izay sahaza sy omeny. Ka ny zavatra ataontsika io ry havana dia hitan'ny tompo, ary izy no mamaly atsika. Ny fampianarana ao atsika zany dia zao hoe rehefa manome amin'ny finoantsika dia manokatra loharano tsy mety ritra ho atsika Andriamanitra. Rehefa manome amin'ny finoantsika dia manokatra loharano tsy mety ritra ho atsika Andriamanitra. Zay le mahazo valisoa. Fa io anefa tsy fitahiana ara-panahy ihany, tsy fitahiana ara-batana ihany ny azafady, fa fitahiana ara-panahy indrindra. Tsy ny fiainany aty ihany ny azontsika, fa ny fiainana mandrakizay ihany koa. Ary inona moa ilay koba sy diloilo eto? Manambara ny tenin'Andriamanitra ry havana, ny mofo. Manambara an' Jesosy Kristy ny mofo. Ka ao anatin'izany tsika rehefa manao tsara ny asan'Andriamanitra, manao soa, dia hovokisany ny teniny, hovokisany ihany koa an' Jesosy Kristy, omeny atsika ny tompo. Ary ilay diloilo ho hamasinina isika. Ny menaka dia fanosorana mpanjaka, ny olona atokana zany no mahazo menaka zany, diloilo izany. Ka izay ilay loharano tsy mety ritra atolotry ny tompo amintsika. Omeny atsika isan'andro ny teniny, omeny atsika Jesosy Kristy ilay fiainana mandrakizay, ary omeny atsika ihany koa ny fanamasina hitaridalana atsika. Dia mampahery hatrany ry havana amintsika mba hanao izay vita amin'ny zavatra rehetra, indrindra moa tsika zao manana asa ho amin'ny fanorenana. Dia aza atao hoe tamavesatra fa ny tompo mahafantatra. Raha afaka manao isika dia ataontsika izany. Raha mety hoe amin'ny fotoana hafa tsy maninona koa zany. Dia andeha ange hovakiantsika indray ny Jaonina 9:5-7 ahitantsika hoe inona tokoa kay ny tena mahavelona akoatra n'ilay hoe sakafo ao anaty barika, ilay menaka amin'ny bidon sy ny sisa sy ny sisa. Jaonina 9:5-7. Jaonina 9:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: izao ny mofinaina izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaeta. Roviana ozy izy. Zany ilay loharano tsy mety ritra, tsy mety noana intsony kay zany tsika rehefa ao amin'ny tompo, ary tsy manana etaeta intsony satria efa fenoan'i Jesosy Kristy. Dia mila tsika zany ho mpino-pakatoa mba ahazahoantsika an'izany. Kanefa na tsy ahazo ary, zay moa ny tenin'ny mpampianatra anay izay, andao iny foana ozy izy, na omeny tompo na tsy omeny. Satria nahoana Andriamanitra tsy mahay mandainga. Dia andao tsika ino an'ny tompo satria izy no afaka mampitombo izay efa natolontsika. Manahoana ilay mofo 5 sy hazan-drano 2. Noana zany reto vahoaka betsaka, nanontany ny tenin'ny mpianatra hoe tsy misy sakafo. Dia nanontany Jesosy hoe inona no misy? Mofo 5 hazan-drano 2. Dia ho eto aty hoy ny tompo. Ka rehefa nentina teo amin'ny tompo ilay izy dia naninona? Lasa nitombo, ary lasa nahampy ny rehetra, ary tsy hoe nahampy ny rehetra fotsiny, fa mbola nisy tsy ilany kay izany ilay fitahiana, ilay valisoa avy amin'Andriamanitra. Fa iny kely anananao iny, na iny betsaka anananao iny rehefa atolotra ho an'ny tompo dia izy mahay mampitombo azy. Andeha ho amafisitsika hatrany ny tenin'Andriamanitra. Marka 10.
andiny fahasivy ambyroapolo sy ny fahatelopolo. Marika toko fahafolo andininy sivy ambyroapolo sy ny telopolo. Marika toko fahafolo andininy sivy ambyroapolo sy ny telopolo amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nafohitrano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao, dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehany, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Zany ilay fomba fiasan'Andriamanitra rehefa mahafoy azy sika, ary ny tena angatahany Tompo hoany izany tsy dia tena hoe vola ihany, tsy hoe fotoana ihany, fa misy fanontaniana, misy fangatahana ataon'i Jesosy zay hoe ahoana ilay izy anaka, inona ilay atolotra, ilay fitiavantsika zany no atolotra azy. Dia rehefa atolotsika ilay fitiavana dia afaka manome tsika. Ny olona tsy mifankatia zany tsy afaka mifamaly fity, fa rehefa manolotra ny fotsika ho amin'Andriamanitra isika dia izy ihany koa ne mba mamaly atsika. Na dia rivotra iainana io ara nefa dina lafo io tamin'ny corona any amin'ny hôpitaly ireny, ohatrinona ny oxygène, izao nefa n'izao sy anao mahazo maimaim-poana. Izay ilay valisoa atolotry ny Tompo rehefa manolo tena, manolotra izay ananana ho azy sika koa mahireza ry havana, fa ny mpino-pankatoa dia mahazo valisoa. Dia inona ilay zavatra angatahan'ny Tompo aminao? Dia ahoana ihany koa ny fomba hanehoanao an'izany fangatahan'Andriamanitra izany? Dia mahireza, mahatanjah fa mombanao ny Tompo. Afatra roa ry havana no nambaran'izao soratra masina izao dia hoe: ny mpino-pankatoa mahay manao soa, ny mpino-pankatoa mahandray valisoa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andriamanitra tomponay ao, misaotra anao zay noho ny amin'izany teninao zany, teny mamy mamelombelona anay indray. Mifona aminao zay Tompo, satria mety misy fotoana izay mahidy, tsy mahafoy ho an'ny hafa, tsy mahafoy ho anao. Mamindrafo aminay ary ampaherezo zay mba havitana izany asa tsara, asa soa zany. Mpaherezo ihany koa zay mba hanolotra tanteraka ny fiainanay ho anao Jesosy Kristy, ny sainay rehetra, ny fanahinay rehetra ary ny fonay rehetra. Tompo, mamela ny elokay tsiraray avy amin'izay mety niodinanay taminao, ka mahatonga fahatezerana eo aminao, mahatonga fahasahiranana eto amin'izao tany misy anay izao. Tompo, mamindrafo amin'ny vahoaka malagasy, mamindrafo amin'izao tontolo izao mihitsy aza, satria ratsy izahay. Aoka hiasan'ny fanahinao masina Tompo, hitari-dalana anay, hanafaka anay ao anatin'ny lavaky ny fahotana, ka mba hahaibebaka tsy haro tena izahay. Mifona aminao ihany koa zay Tompo, ny amin'izay zavatra nanirahanao anay ka tsy natao anay. Mifona aminao zay tamin'izay tsy nanirahana anay koa, nefa izay dia nanao izany. Mifony zay ho an'ny fiangonana rehetra, ny amin'izay mety manana fahalemena. Mifony zay Tompo ho an'ny fianakaviana tsiraray avy, ho an'ny ankonana, ary anao vavaka mangina izahay mba hifonanay aminao ihany koa.
tompo aho miaino ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ataontsika ny hira 7:50 sy 100 andininy voalohany any. Fito ambin'ny folo sy 100 andininy voalohany. Fa ny tompo dia mamela ny elontsika mitsangana raiso ny teny soa famelan-keloka afa amin'ny tompo. Hoy ny tompo, na dia mandra-pahanitrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Tongava aminao arak'izay irinao. Voavela ny elo-kareno ny anaran'ny Masina. Aleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo, tsy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy saintsy voavaeloka, ary tsy misy fitaka fanahy. Amen. Anambarany finoantsika dia araka ny fanekempinoana laharana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanany latokana tombontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovabatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fanesena izay mety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboa ny finoanay. Afaka mipetraka isika, afaka manatanteraka hira ny atoko-pihira.
tonga amin'ny fotoana anaovana vavaka fangatantsika ka iombona amin'izany. Andriamanitra tomponay io, misaotra anao izay fa tsy lavitra tokoa ianao fa eto akaikinay, ary tsy lalo-dalovana fa mande. Koa izany no ahafahanay miresaka aminao manao izao vavaka fangatahana izao. Mangataka izahay Tompo mba hanananay fo feno fitiavana, mba hahizara, mba hanolotra hanome izay azonay atao amin'ny asanao. Mangataka ihany koa izay Tompo mba ho tahianao ny fiainanay, omenao fahasalamana izay, omenao hery sy tanjaka, hotoloranao saina amin'izay tokony atao, amin'izay safidy tokony ataonay. Mangataka finoana ihany koa izahay mba hitombo hatrany izany finoana izany. Hoentinay ambavaka Tompo ireo havana, ireo namanay mety mandalo fahoriana, ampaherezo izy ireny. Ireo tsy salama omeo fahasalamana indray, omeo hery vaovao indray, ahafahany mijoro manao ny adidy sy ny fanompoana. Hoentina ambavaka ihany koa ny tsiraray avy amin'ny asa aman-draharaany, amin'ny andraikitra, amin'izay fanompoana. Hoentinay ambavaka ihany koa ireo zanaka manatanteraka fianarana, ianao no hanampy azy ireny. Tahio ihany koa ireo ankizy madinika, tahio ny tanora, tahio ny lehibe, ireo zokiolona, ombanay enenao Tompo. Matsiaro ambavaka izahay ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ao ireo tompon'andraikitra manatanteraka ny synôda lehibe. Tompo, tolory saina izy ireo mba ahafahana manao fandaminana eto amin'izao fiangonanao izao. Ianao no hanampy amin'izay tokony atao rehetra, ny amin'ny fanapahan-kevitra, ny amin'izay hoentina hitondrana indray ny fiangonana ao anatin'ny efa-taona manaraka. Mangataka aminao ihany koa izay Tompo ho an'izao fitandremana misy anay izao, sy ireo fitandremana rehetra manerana Madagasikara sy any ivelany. Ampaherezo ireo mpanomponao, kristianina rehetra, mpandray fanasan'ny Tompo, ireo diakônina, birao am-piangonana ary ny mpitarika sy ny mpitandrina, mba ahafahana mampandroso ny fiangonana etỳ tany, mba ahafahanay ho tonga ihany koa any an-danitra. Tompo, maro ny zavatra tianay angatahana, fa mba mangataka fotoana fo izay anaovanay vavaka mangina. Mino izay Tompo fa hamaly vavaka ianao, satria ny vavaka ataonay amin'ny finoana dia inonay fataterahanao. Koa amin'ny anaranao Jesosy no angatahnay izany, ary ombonanay ilay nampianarinao manao hoe: Ray anay izay any an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, tao ane ny sitraponao, etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà melokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakany tsy hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Inoly avana fa ny tompontsika dia mahay ny zavatra rehetra, ary indrindra moa isika zanany dia nony ary valiany. Andehantsika hifampiarahaba, miarabantsika rehetra tratra ity alahady ity ho amintsika ny fiadanan'ny Tompo, ho amintsika ny ireny tenin'Andriamanitra ireny, ampitombo ny hery sy ny finoana, ny fahandresen-dahatra ao anatintsika.
andeha ataontsika miavaka kely ny fiarabana amin'ity anio ty ny tapany voalohany ataontsika teny hebreo dia ny tapany faharoa ataontsika teny malagasy. Dia ohatra izao zany le teny hebreo boker tov, hoe mba averintsika boker tov, dikan'le hoe boker tov zany hoe bonjour hoe, le tov mantsy hoe tsara zany ny dikany, dia le boker jour andro, tsy motamona efa nio fa tena zay mihitsy hoe boker tov. Zay zany tapany voalohany dia mamaly ny ray hoe ampahery anao ane ny tompo amin'ny asa soa. Zay zany le izy, boker tov, ampahery anao ane ny tompo amin'ny asa soa. Ary raha antsika izy boker tov, ampahery anao ane ny tompo amin'ny asa soa. Amen. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny rarahan'ny fiangonantsika izao dia atolotra ny tompony andraikitra ho amin'izany. Enary aterina ny fiarabana ho antsika rehetra arak'izay efa ny fampiarabana teo dia ampahery antsika mandrakariva ny tompo amin'ny asa soa rehetra, ary izany ihany koa moa no ahavelomantsika tsy ny hanao ny asa ratsy akory fa ny asa soa amin'ny mpiarabelona amintsika, amin'ny mpiaramonina amintsika, dia ampahery antsika mandrakariva ny tompo ao anatin'izany. Zavatra vitsy ihany no ambara amintsika satria dia fialan-tsasatra moa ny vanim-potoana tahaka an'izao dia mba miala sasatra koa ny raha rehetra zany dia zavatra vitsy ihany no ambara amintsika. Ny anankiray dia taona-bavaka tsika ny amin'ny sonata lehibe izay tanterahana any Tolagnaro moa zany ankehitriny, satria dia kion-dalana anankiray indray andova ny tantaran'ny FJKM ny vanim-potoana tahaka an'izao. Tsy tahaka ny sonata lehibe isan-taona, marina fa misy any sonata lehibe, fa ity dia sonata lehibe anankiray izay ifitianana indray, fantatsika tsara zany fa izay hitondra ny FJKM indray mandritra ny efa-taona. Dia izay no anamba ilazana amintsika hoe vanim-potoana lehibe indray eo amin'ny tantaran'ny FJKM ny sonata lehibe izay tanterahana any. Dia mitondra am-bavaka ireo mpandray anjara ao anatin'izany sonata lehibe izany sika mba ho tena araka ny sitrapon'Andriamanitra marina izay ho tanteraka any. Ity alahady koa no alahady izay hitondrana-bavaka ny aumônerie nationale, dia manerana ny sahany FJKM moa zany iarahana, dia ao anatin'izany isika dia miombam-bavaka tanteraka amin'ireny hoentinam-bavaka ireny. Fa fanasana avy amin'ny aumônerie FJKM GRAP Filoha mangataka ny sampana fifoazana sy ny sampanatin'ireo kristianina eto amin'ny fiangonantsika izy ireo amin'ny alahady ho avy zao. Misy fotoam-bokatra moa zany izay ho tanterahana izy ireo, dia ny hariva zany misy rindran-kira izay ho tanterahana, dia mandray anjara hira ao anatin'ny fotoam-bokatra io ny sampana fifoazana sy ny sampanatin'ireo kristianina. Zay zany le fanasana azonareo raisina izany rehefa avy eo. Fa nasiny manokana kosa zany maraina zany dia ny sampana fifoazana koa dia asaina manokana ny fanompoam-pavahana maraina amin'io alahady amin'ny herinany io. Ny ataoko piramety milaly tsara ihany nafantarantsika fiangonana fa tsy eto toerana ny ataoko piramety milaly fa lasany Majunga niainga tamin'ny zoma maraina teo nasain'ny fiangonana FJKM Tsararano Carmela any Mahajanga araka nambarako teo. Fa 5 taona ny mpitandrina Rasoanay Foseta José Bien-Aimé dia zay no antony nandehanandrareo any zany fanasan'ny fiangonana mba amin'ny fikarakarana zany fa 5 taona ny ray aman-dreny mpitandrina ao amin'ny fiangonana izany.
Fanapasiana-panapatiana trano sy arena no lova avy amin'ray fa ny vady endry kosa dia avy amin'i Jehova. Andriamantosa raha matoa isany raha za finirina ho anao rinona raha Andrianarso Naharomanana Henri Jean Mivady dia afaly mampandrianareo sy manasa anareo ny amin'ny fanapasiana-panapatiany zanany Rabesona Aingona Tenaina sy Randrianary finaritry ny enina finoana ho tanterahana ny sabotsy fahenina ny volana septambra amin'ny 20 ratolakandro eny amin'ny efitsika ambombiadana fandilo ampita-tafika. Ny vehivavy moa zany no zanaky ny fiangonana eto amintsika dia izay no mahatonga azy any amin'ny efitsika ambombiadana fandilo ampita-tafika. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsakana ny tena maty no ampandrenesinay anareo fanireny malalanay raha mananjanahary fara na ibebe fara dia natsony ray ody any amin'ny ny alarobia lasa teo rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Izy moa zany dia mpiangona eto amintsika eto mpisapana Dorcas ao amin'ny tokopira mainto milaly. Ny nofony dia efa voalevona tamin'ny sabotsy tamin'ny omaly zany dia ny mifasandrazany dia ny tsara honenana avarabary tsara honenana avarabary. Amin'ny finoana sy ny fitsangana ny tena maty no ampandrenesinay anareo fa ny ava-malalanay Randriana Solo mbola tiana Richard dia natsonray ody any amin'ny rehefa nivahiny 12 taona dia nivadiny Raobelina Olontiana ny Voaingo Eva. Ny nofony koa dia efa voalevona tamin'ny alarobia lasa teo dia ny mifasandrazany dia nitangaina ampita-tafika. Ny farandriavana dia ny fampatsahivana antsika ny amin'ny ray volan'ny fanorenana izay tanterahana amin'ny volana septambra iny. Eo ihany koa ny herinandron'ny mpanena fanasan'ny tompo amin'ny volana oktobra izay efa nanaovana fanentanana ho antsika teto mba ahafahantsika manomana ny fotoana ao anatin'izany. Fa ny ray volan'ny fanorenana dia efa misy andreo hetsika maromaro izay nokasaina atao zany mba hanamariana an'izany ray volan'ny fanorenana zany. Anisan'izany ilay hoe fivarotana famatsiana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra ka dia efa nanaovana antso teto izy indroa alahady zay efa ao zany misy fitaovam-pianarana vitsivitsy ao toy ny hoe cahier sy ny protège moa zany tena natao betsaka ao aloha dia eo am-pandaminana azy ny komity zao dia raha riva manomboka amin'ny roa eo zany dia afaka makaty anareo mba mijery raha misy ilainareo misy fitaovam-pianarana vitsivitsy any moa miaraka amin'ilay izy fa tadiavana ihany koa zany fiara-miasa avy aminareo ray aman-dreny hoe raha misy zavatra ilainareo ankoatran'izay tsy ao zany dia afaka miteninareo mba afaka mahazo an'izao ve dia manafatra izay ao anatin'izany. Ka dia riva manomboka amin'ny roa eo zany satria mbola eo am-pandaminana ny komity ao amin'ilay fitaovana ao zany dia afaka tongetinareo cahier zany no ao aloha mibetsaka ao cahier sy ny protège dia manasa antsika rehetra zany ho tonga mba sady eo izay le hoe famatsiana ny fitaovam-pianarana kanefa eo ihany koa izay le hoe fanaovana ny asan'ny fiangonana ihany koa arak'izay efa fotodrafitrasa izay efa eo ataontsika io dia mba sady hoe ny adidy vita moa zany kanefa ny fitaovam-pianarana koa mba azo dia mba mitifitra anankiroa ohatran'izay zany ianao fa tsy hoe marina vara mividy eny amin'ny hafa ianao dia tsy misy hoe inona ty amin'ny fiangonana zany. Marina koa nefa fa dia hoe tsy hoe tena atao angalana tombony be aty amin'ny fiangonana koa izy fa tena hoe amin'izay tena hoe vidiny izay tena tokony ho araka ny tokony ho izy tsy hitovy amin'ny amin'ny mpivarotra ihany koa nefa ka dia izay hoe mba sady manao ny asan'ny fiangonana ianao kanefa ny fitaovam-pianarana ihany koa mba ho azo dia ho an'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra isika dia ao anatin'izany no anaovan'ny antokopira ny fanompony.
atsangana n'olotra ny tenantsika sy izao fanomezana izao ho an'ny tompo. Izay fanao ny fiangonana ny asa sy fampaherezana ny hira 5:70 sy ny faharoa no iraitsika dia hiomana amin'izany ireo mpiandry. Andriamanitra rainay io wa masinina miaraka amin'ilay ray tsy tosy fanahy masina neny anaranao misaotra anao zay tompo fa tanteraka izao fotoana izao indreo ary ny vahoakanao ray avy mamelany elony ahita rano velona tokoa ny tompo izy ireo amin'ity anio ity anazava ny fon'ny olona ianao ary anapaka ny tenim-pahefana izay hovakiana ny voninahitra ao anie Jesosy Kristy no iseho eto ary ianao no tompon'ny asa ka dia hiaray asa aminay tsirairay avy izay anatanteraka izany ianao misaotra ry mpiandry tsara. Amen. Mpanajana ry havana ny tenim-pahefana anorenana zao asa izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'iray ary na inona no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazaina ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Aroa izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina ary izao famantarana izao no anarak'izay mino
amoka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy ampaninona azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasaka nitory-teny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azy ny avy amin'ny raiko izany an-danitra izany. Fa naiza ingonandrona telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Ary ho indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahiny ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary efa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo, dia voavela izany. Ary na niza kosa no tsy avelanareo, dia tsy ho voavela izany. Amen. Ivavaky ry Jesosy Kristy tomponay eo, misotranao no ny tem-pahefana, nomenao reto mpanomponao azahoana manantanteraka ny asa sy fampaharezana amin'reto voakanao. Ny teninao dia teny fahamarinana, teny fahazavana, teny fiainana, tenin'Andriamanitra, sabatry ny fanahy, azahoana entina mandresy ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ndeo ny vahoakanao izay mangetahetanao marina tokoa Jesosy, dia hisotro amin'ny rano velona avy any aminao izy ireo. Ka raha hodidina sorohana ny asa matin'ny Satana izay tsy mahavoka-tsoa, io ny mpanomponao Jesosy, fenoy ny herin'ny fanahinao masina izy, azahoany mandidy sy mandroaka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovana izany bavaka. Amen. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, zanak'Andriamanitra velona ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra velona tompony hery sy ny fahefana rehetra, any an-danitra sy ety an-tany, hery sy fahefana vamina azahoanay mandidy sy mandroaka, dia voly sy miaramila ny ho any amin'ny elo mandrakizay. Koa mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy, aronina tanareo sy firongonareo rehetra, ny langa, ny fitaka, fiatsaram-pelatsy, tsy finoana, fisalasalana, fijangajangana, ny sambo sy lody ratsy rehetra, ny aretina rehetra, didina sy roana amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ireo zanak'Andriamanitra ireo ianareo, efa novidiany Jesosy lafo tamin'ny ran'ireo, tsy hanananareo fahefana. Koa amin'ny ela fangenany tebiteby ny ayan-tahotra amin'ny fanahina, fanahy mametaka rehetra, didina sy roana amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, mela amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, any an-tavaky ny elo mandrakizay ny anjaratoeranareo, any amin'ny fary amin'ny rafo mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, mela amin'ny anaran'i Jesosy. Io mbola mivavaka isika tompoko. Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra fa afaka ny tahotra, afaka ny aretina, afaka ny tebiteby ny fanahina ny amin'izao fiainana izao. Ndreo ny olonao ry Tompo, ho any amin'iza tokoa moa izy ireo, ianao no mamindra fo aminy, ianao no mamela heloka anazy, raisy ny fanolora-tena izay ataon'ny tsirairay avy, ho ty sy hanompo anao. Ka raha manatona anao izy ry Tompo, dia raiso amin'ny fofo amin'ny fitiavana fa hanara-tianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miantsanao indray Jesosy amin'ny tian'io ty manao hoe, makanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatr-entana, fa izao hanome anareo fitsarana. Laharak'ira FFPM 2020.
ampina mpiandry roa ny ambony azafady. Raha misy mpiandro malalaka mba ampiana le any ambony. Yeah.
iray. Amiko indrindra Jesosy, amiko indrindra ianao, fa ianao tsy miova magnam-pivavaka. Amiko indrindra Jesosy, amiko indrindra Hivavaka sika tompoko. Jesosy Tompo, indre ny hafaliany fonay. Tanteraka teto indray ny asa sy fampahirezana tamin'ireto vahoakanao. Mino izay Tompo fa nanatrika teto ianao satria ianao no tompony asa. Indreo arany vahoakanao ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ny teny menao azy ireo tsirairay avy ane te tsy verina any aminao. Raha tsy avy mahatanteraka sy amin'inona amin'izay nanoranao azy amin'izy ireo tsirairay avy. Te samy ahita avy teo anatrehanao ane ny tsirairay avy izay nanatona anao indray tamin'ity anio ity. De tahio Tompo ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra anana fahasalamana isan'andro isan'andro. Hitombo finoanan'i Jesosy Kristy isan'andro isan'andro. Hankatohan'Andriamanitra amin'ny androm-piainany rehetra ary anaiky ny fitarian'ny fanahy masina. De ataovy eo anatrehanao mandrakariva izy ireo. Tano mafy Tompo ary tehirizo eo ambany elatrao. Misaotra Tompo. Ankehitriny ary raha hiala eto amin'izao tepolinao masina zao izahay te anjoy anay tsirairay avy ane ny fiadanan'i Jesosy Kristy ka ho amin'ny fifaliana indray ny aonanay amin'ireo ankonanay ary amin'ny fiadanana no ivantananay ny tokantrano izay misy anay tsirairay avy. De mankasitraka indrindra ary Tompo fa tonononay ny vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Tompony finoanay. Amen. Ho anao izay nandray ny asa sy fampahirezana tamin'ity anio ity ry havana dia mitsangana raiso amin'ny fifaliana izao afatra tolotra anao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa andatsaka rano amin'izay mangetaeta aho ary rika ho an'izay tany karakaina. Eny, andatsaka ny fanaiko amin'ny taranakao aho ary ny fanaiko ho amin'ny terakao. Indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valim-pity atolony dia eny aminy ary ny valon'asa omeny dia eo anoloany. Iandro ny ondriny tahaka ny mpiandrondry izy, ny sandriny no anangonany ny zanak'ondry ka hotrotrony eo atratrany ireny. Mampahatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny ery be. Amen.
ndesika marana ity fanompo-pivavahana ity a iraintsika ny hira voalahatra mialohan'ny tsotrano. Ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy Kristy tompontsika mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty mitondra andrano ny fanekena mandrakizay izy ane atateraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo amasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mahereza ary lay malala indrindra fiadanana aneo anao. Amen. Afaka mipetraka isika vavaka mangina. Ny mpino-pankatoa mahay manao soa ary ny mpino-pankatoa mandray valosoa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny tompontsika ary havana. Isika mpiandry sy diakona eto no mamarana